Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranontsika rehetra amin'ity alina ity hitondrana fanehoan-kevitra avy amina tompon'andraikitra avy amina mpanao politika eto amin'ny firenena ao anatin'izay rehetra izay moa manambahiny isika androany dia Andriamatoa Hery Babala Mahosindra Haja izy moa dia filoha nasionaly ny antoko leader fanilo ary ao anatin'izao hoe anatin'ny mandeha ny fanavaozana tsara ihany ny miantso ny tompon'andraikitra amina antoko isany hoe nanana famatorana maro samihafa amin'ny resaka politika ao anatin'izay rehetra izay vahiny mba hitondra ny fanehoan-kevitra ihany koa satria tsy maintsy misy ny teboka maromaro resahana ao anatin'ny fanavaozana tahaka izao mba ho takatry ny rehetra ny zava-mitranga. Miarahaba tompoko, tonga soa. Miarahabanao namana ary nianja ary koa miarahaba ny vahoaka malagasy izay rehetra mijery sy manaraka an'izao fandaharana ataontsika zao. Eny ary fanontaniana angamba aloha tonga dia anokafantsika ny resaka amin'izao alina izao dia miresaka tsika amin'izao fotoana izao Andriamatoa Hery Babala hoe fanavaozana ny zava-misy anefa misy fanapahan-kevitra maro samihafa raisy ny mpitondra fanjakana raha tsy resaka ohatra hoe fandaminana an-tsena ataon'ny komina raha tsy resaka fa tsy ny hoe famondrana ny fasankarana ho ery amin'ilay gara efa mba vita teto iny betsaka ny manohatra ahoana ny fomba hitondrantsika n'ity fanavaozana ity raha ohatra ka hoe misy ny fanapahan-kevitra mety hiteraka fanovanana filaminana ohatry ny hafa foana ny fandraisany le vahoaka anazy. Ya, misaotra anao amin'izay fanontaniana izay. Ao anatin'ny fanavaozana tokoa isika zao satria fotoana lavalava ny amin'ny 10 taona mahery saiky ny aina tao anatin'ny amin'ny teny frantsay malaza azy hoe ny anarchie raha tena jerena izy ihany satria eto amintsika ihany ohatra eto Antananarivo misy renivohitry ny firenena lehibe ohatra Madagasikara zany hoe miala ny trottoir ianao zany misisin-dalana ray metatra dia tonga dia vavahadin'olona varavara-tranon'olona eny eo zany nefa ny lalàna 10 metatra miala ny sisiny arabe vao afaka manorina trano zany hoe be dia be loatra zany tsy fanaran-dalàna zay navelana lalaka teto amin'ny firenena efa mila ho 10 taona zay ka miresaka ianao hoe fandaminan'ny commune ny tsena na koa hoe famondrana ny fahasamkarana makeletsy amin'le fiantsonana vaovao ny fiara itsy nataon'ny fanjakana teo aloha ngamba ny hery vaovaon'ny Madagasikara ngamba hery rajonaramapianina vita tamin'ny fitondrana reny zany asan'ny fanjakana andavanandro fa ny eto amintsika zany ny mpitondra hatramin'izay dia tsy nitsinjo lavitra izy fa nijery ny androany zany hoe ny janonany elo eo amin'ny fitondrana ny afalifalin'ny vahoaka mba tsy hanongana anazy izay ny nataony dia lasa fahazaran-dratsy ho an'ilay vahoaka le zavatra tsy tomombana zany ka androany ny komina raha ohatra ka andamina tsena asana komina zany ary zany no ilaina amin'ny fampandrosoana satria ny tanàna milamina no afaka mandroso faharoa mikasika ny le famondrana ery amin'ny gara routière vaovao ry anontany moa ny fanjakana ohatrinona ny nanamboarana an'iny 10 miliara maromaro zany hoe raha tsy ampiasaina io zany dia namany vola nariana fotsiny volam-panjakana ary fa betsaka ny volam-panjakana nariana fotsiny teto amin'ity firenena ity ka raha ohatra androany ny fanjakana fanavaozana manapa-kevitra hoe ho afindreny ny gara routière dia fideriko fa fanapa-kevitra feno fahendrena zany ary feno fandraisana andraikitra fa hoe ny fifampiresana tsy maintsy atao satria matoa zao ny mpitatitra miteny hoe aleonay mijanona ety amin'ny fahasakarana satria mba mijery ny tombontsoany koa izy ka tsy maintsy atao ny fifampidinena jerena hoe mba tsy hahafatiny reny tsy hamono ny zanany ahoana ny atao satria maty antoka koa ny fanjakana raha ohatra ka ho apetraka lo fotsiny eny io gara routière nandanina vola miliara maromaro fa tsy ho ampiasaina. Ao anatin'ny fanavaozana ny zavatra tena tiako apetraka hoe izy io eo ihany hoe ihany mbola iresaka hoe fanovana ravitra tsika rehefa avy eo sisa fa lay fiovanana toe-tsaina isan'ny resahana foana ary hoe mila miova toe-tsaina isika iza ny tokony anao an'le éducation citoyenne satria be dia be ny olona tsy mahafantatra koa hoe iova makaiza na iova manao ahoana amin'ilay
zavatra atao sy ny hetsika ataony eto amin'ny firenena. Ny fanovana toe-tsaina processus long izy ny vazaha, zavatra tsy vita androany fa ny teneniko anao teo fa 50 taona mahery tsika ny aina tao anatina fahalovana ka tsy androany ny anovana io dia miankina betsaka amin'ny rafitry ny fampianarana ny toe-tsaina. Zay ny lazainy Mandela hoe raha misy firenena ho izy tianao potena dia tsy mila bomba fa ny rafi-pampianarana fotsiny no potena dia potika le firenena. Ary zay ny zavatra iainantsika androany ka miresaka rafitra ianao resaka fanovana toe-tsaina zavatra mifameno zany, misy interdépendance izy ny vazaha, tsy afaka mandeha ila zany io fa zavatra tsy maintsy miaraka fa io tsy androany fa ny antoko politika ohatranay zay ny fantako aloha satria antoko politika ny soloko teny eto anjaranay mitaiza ny vahoaka hoe zao ny zavatra azo atao, zao ny zavatra tsy azo atao indrindra ao anatina fanjakana républicaine zay mandala ny démocratie salantsika. Eny ary ao anatin'ny tsika moa zany zao fa mizotra makany amin'ny hoe fitoanan-doam-pirenena ny fanjakana fitondrana fanavaozana aloha zany dia miteny hoe any anatin'ny fitoanan-doam-pirenena no afahana manapaka an'izay hevitra rehetrarehetra hifanarahana hitondrana firenena nefany amin'izao fotoana zao voizina be le resaka hoe fandravana rafitra, fanovana rafitra sy ny sisa inona ny tena azo resahana marina amin'iny Andriamatoa Babala satria zao tsy mazava tsara amin'ny olona hoe inona moa le hoe rafitra hovaina sy ny sisa, inona mazava-dehibe an'io fitoanan-doam-pirenena io fitoanan-doam-pirenena io hoe inona marina ny tena ho atao amin'le izy ao anatin'izay. Raha ianao manokana zany zao mampanao politika ampitarika politika anao ohatrohatrany ahoana no hiatrehana na inona marina moa zany zay resaka hoe fanovana rafitra zay. Raha androany moa zany mahoraka eto amintsika ny fitakiana fandravana rafitra io zany aradrarina satria leo ny olona zany, leo izy le tsy fahombiazana sy fahalovana nasian'ireo tompon'andraikitra atao anatin'ireo rafitra samihafa, leo izy ary nefa rehefa manao politika dia tsy ampiasana tendrom-po fa misy lafin-javatra vitsivitsy maintsy jerena sy dinina tsara. Io le tsy vazaha misy paramètre maromaro tsy maintsy dinina zany. Raha ohatra anao zany raha misy eto amintsika androany raha mitaky ny olona hoe andravana rafitra dia le tsy akilany moa zay mamaly hoe miandry fikoanan-doam-pirenena izy fa tsy azavaina hoe naninona no miandry fikoanan-doam-pirenena fa tsy atao androany. Ny antony dia izao ny antony mazava mahatonga an'io hoe mbola tsy atao androany. Voalohany aloha zany ny fikoanan-doam-pirenena dia iny no mahafeno le fepetra takiny vondrona iraisam-pirenena amintsika le hoe inclusivité, zany hoe fandraisan'ny maro anisa anjara amin'ny fanapa-kevitra izay atao fa tsy azo atao zany manao zavatra unilatéraly ka miandry ny fikoanan-doam-pirenena zany iny zany raha mbola tsy misy fifidianana iny zany no mahasolo fifidianana. Fa maninona no miandry ihany le izy? Ny antony dia tsotra zany. Raha ao anatina fanjakana républicaine sahala amintsika dia mba tsara orina n'le fitondrana dia misy fototra anankiroa farafahakeliny zay tsy maintsy hiankina n'le fanjakana. I fototra anankiroa io dia le ara-drariny sy ny ara-dalàna. Raha ohatra ka madika ny ara-drariny ny légitimité ary ny ara-dalàna moa zany mazava ho azy fa ny légalité. Androany ny filoham-panjakana zay mitondra antsika androany io président Michael Randrianirina dia manana ny ara-dalàna izy satria misy an'le avis navoaka ny HCC zay nametraka azy tamin'ny faefatra ambin'ny folo volana oktobra tamin'ny taon-tasa fa izy tsy manana ny légitimité satria tsy olom-boafidy izy zany. Ka ny légitimité nefa zany eo anivon'ny firenena raha androany satria efa rava ny Sénat dia tsy misy afa-tsy ny Assemblée nationale ny manana an'izay satria ireo solombavamboaka ireo no mitondra ny titre hoe député de Madagascar, solombavamboaka ny Madagascar. Ireo zany manana légitimité nationale. Ireo olona ireo ao anatin'ny assemblée misy enimpolo amby zato mahery izy ao misy amin'ireo ny tena voafidy ara-dalàna ary misy kosa ny voafidy tamin'ny alabato. Nefa na izany na tsy zany dia manana ny atao hoe minimum de légitimité ireo satria tsy mitovy ny olona voafidy sy ny olona tsy voafidy.
ka ilanandreo androany zany dia ameno am'izay fepetra takina amina fanjakana républicaine zay hoe mametraka ny atao hoe légitimité satria ny fanoanany assemblée nationale ny fanjakana misy am'izao satria ny assemblée nationale voafidom-bahoaka de mametraka ny légitimité sy ny légalité ho fototra orenan'le fanjakana zay androany ny antony mbola itazomana an'io fa rehefa mandalo ny concertation nationale zay mitovitovy leta amina fifidianana de afaka mandrambany eo ravitra io raha ohatra ka zay ny fanapakevitra raisina ao anatin'le concertation nationale. Ao anatin'io resaka fanovana rafitra io tsy mazava tsara amin'ny olona ny tena marina amin'le izy hoe le rafitra fanovana moa zany karazana ohatrany hoe ahoana ohatra zany mety zavatra ho voaresaka rehefa tena tonga zay concertation nationale zay. Io moa misy zavatra anankiroa ny ao anatin'ny sain'le olona. Misy ny olona zany te hiditra te verina amina tetezamita mitovy endrika tany amin'ny taona 2021. Zay na ravana daholo ny rafitra de mamoromorona rafitra io zany vonjomaika aloha mandritra na tetezamita zay tsy manana le fototra anankiray ny teneniko anao le légitimité satria olona tsy voafidy no tendrenao amina rafitra samihafa fa hitantsika mivokany fa mauvaise expérience le izy ohatrany hoe fizarana toerana fotsiny fa tsy de nisy tombontsoa firy ho an'ny firenena fandanim-bola zany betsaka fanararaotapahefana sy karazana fa le fanovàn-drafitra anankiray de le manova tanteraka mihitsy ny fomba fitantanana fanjakana izay dia mifototra am'le hoe fanovana ny rafim-pitantanam-panjakana zany hoe ny lalam-pandroena satria ny lalam-pandroena mangeny mametraka an'ireo rafitra isan-karazana ao anaty fanjakana reo raha vao miova lalam-pandroenana de miova daholo reo zany na ny fomba fanendrenan'ireo na ny fomba fiasan'ireo zany miova daholo ohatra zao ny HCC mety iovany eo amin'ny lalam-pandroenantsika fomba fanendrenan'ny HCC mety tsisy solotena tsony tendren'ny voalohan'ny repoblika tsisy solotena tsony tendren'ny antenimierom-pirenena sy ny Sénat fa mety zavatra hafa no apetraka le lalam-pandroena de miova ho azy io rafitra io miova ho tahaka zany ny antenimierom-pirenena rava ho azy io le vao miova ny lalam-pandroenana de miditra amina fifidianana vaovaotsika manomboka fifidianana voalohan'ny repoblika tonga amin'ny fifidianana solom-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny sisy. Ao anatin'izay hoe rafitra tokony hovainy zay ho anareo nivon'ny leader fanilo zao ohatrohatrany ahoana zao ny mety hoe zavatra nao mety anaovanareo atsisika ao anatin'izay fanovana tokony hisy eto amin'ny firenena zay raha hoe fa tonga de famba mena sopapasahady zany aty am-voalohany aty. Zahay aloha manao politika tsy resaka toerana loatra marina ny tanjon'ny mpantoko politika de ny akafahefana fa ny leader fanilo zahay efa nivoy efa ela efa 7 taona lasa zay tany amin'ny 7 fa 5 volana marsa zay no namory ny mpanao politika tao amin'ny palais de sport am'izay fotoan'izay nitaky ny fanavoazana fanovana ny fomba fanaovana politika da zay ny antsoina hoe faire de la politique autrement efa nitakinay io satria io no miteraka fahalovana eto amin'ny firenena zany ka raha aminay manokana de ny zavatra tianay apetraka eto ny rafitra teo de ny fanajana ny sotaovina républicaine zany hoe ao anatin'izay fanajana sotaovina de mila fanjakana zany matanjaka rafitra matanjaka zany manaja ny tany-dalàna manaja ny demokrasia manaja ny mangarahara eo amin'ny fitantanana raha-mpanjakana ary mametraka ny tsy fitany lalany raha-mpanjakana ny ino ma zany dépolitisation de l'administration ary tonga hatramin'ny hoe dépolitisation de l'armée satria any amin'ny tany républicaine ny miaramila zany tsy manao politika afa-tsy eto amitsika anao mahita miaramila lasa ministra de mbola manao fanamina miaramila izy ary mbola mahazo avancement de grade izy fa ny gouvernement amina firenena républicaine sahala amitsika dia toujours civil ka rehefa civil ny gouvernement civil makao amin'ny gouvernement civil ianao de miverinao civil diokany miatona daholo aloha ny avancement mamiaramilanao mandritra ny tsanonanao amin'ny ao anatina gouvernement civil rehefa miala amin'ny gouvernement anao miverina miaramila zay vao fa ny eto amitsika tsy zay ny eto amitsika mihazakazaka le grade rehefa tonga ao anaty gouvernement le miaramila fa ny gouvernement civil satria ny pouvoir civil l'autorité civile prime toujours devant l'autorité militaire amin'ny teny français elako tsy ka nizaniza voatendry eo anatin'ny gouvernement civil dia manaraka avy hatrany an'izay ny fahefana miaramila
ka tsy tokony afangaro ny fahefana miaramila zay force mueto izy ny fiteny amina tany républicaine sy ny fahefana civile io zany no rafitra iverinay leader fanily fa tokony apetraka eto amin'ny firenena raha ohatra ka ty roso marina fampandrosoratsika. Inary atao hoe fa mananika ny fito volana tsika zao roa taona aloha no voafaritra aloha zany hoe anaovana nyity fanavaozana ity tongavana amina fifidianana araha ny fahitanao azy tao anatin'izay fitondrana izay indrosolo ino zany prime ministre le teo aloha ny ala de prime ministre vaovao zao fa prime ministre roa zany zay no tao anatin'ilay fitondrana fanavaozana ny filoha reo ihany ny haut conseiller reo ihany ny zavatra tiako anontaniana hoe ohatrany ahoana ny bilan fahitanao anazy na ny atao hoe tombana fotsiny aloha tao anatin'izay fito volana zay. Iarahantsika mahalala moa zany fa ny olona mitondra atsika androany de olona tsy miomana hitondra fanjakana satria miaramila ireo tsy nitoko politika sahala aminay zay miomana isanandro andray fahefana raha amina tany demokrasia izy raha ohatra nitoko politika ohatranay no mandray fahefana de misy natao hoe délai de grâce zany hoe omena fepotona le olona zany anomanany ny fahefana zay voarainy mandritry ny 3 volana farafahakeliny fa raha miaramila ohatra zao no mandray fahefana de mandeha hatrany amin'ny enim-bolana io délai de grâce io zany ka ao anatin'io délai de grâce io zany de tsy tokony tsikeraina aloha le olona fa vela aloha izy hiasa fa aorin'izay vao everina hoe tokony isy tovokatra n'le asa sy zavatra nampanantenainy manomboka eo zany vao azonao tsikeraina raha tena demokrasia zany fa nety amitsika moa voandroany le olona mandray fahefana de raha pitry de fa tsikerany no mandeha zay zany tsy fomba fisainana de républicaine zany zay androany ianao manontany anao hoe ahoana ny bilan zao fanjakana fanavaozana zao fito volana zay tapitra zany le nomborana voalohany manomboka zao zany tsika mijery inona ny vokatra ny zavatra natao sy zavatra nampanantenaina sy indrindra moa fanatanterana andreo zavatra nitakiana tena kianja tamin'ny tolona zay natao androany aloha za de miteny aminao misy ny zavatra azy tsapahitanana fa mandeha ary iarabana manokana ny mpitondra zay zavatra zay fa misy koa zavatra tsy maintsy ahitsy atsaraina satria hita araka ny teneniko anao olona tsy miomana hitondra fanjakana no mitondra atsika am'izao fotoana zao ka tsy mahagaga raha mbola misy zavatra be de be tokony ahitsy zany ao anatin'izy raha hiteny aminao hoe inona ny zavatra mandeha fa ny mpiasa-panjakana fotsiny de mahatsapa an'izay ny rahantsika nahita fa misy ny fisonota-karama 400 misy ny prime spécialy de eo amin'ny 3 hetsy mahery tamin'ny farany taona ary mbola misy ny fampiakarana ny indemnité de logement zay 4,7 70,000 francs teo aloha nandritry ny hatramin'ny taona fito amby 700 zany hoe efa 7 taona lasa zay hiakatra 2 hetsy 186 000 ariary ny fitombony ngeda zany raha ho an'ny mpiasa-panjakana madiniky indrindrandrindra zavatra hitiafana ny fanjakana zany fa mety ary ho an'ny mpampianatra manokana mbola isy ny mety fisonorotany indemnité de crédit tsy hoela ny zavatra nitakina voalohany azy adino tena kianja tamin'ny volana septembre sy octobre iny de ny resaka délestage hoe mila jiro ny malagasy androany raha ohatra tsika eto Antananarivo kosa aloha de tsy hita sy tsapa fa tena niova be de be ny resaka délestage zany efa vitsy fa kely sisa zany fa mbola misy mila ezaka atao ho any amin'ny faritra sasany mbola misy ezaka be de be ohatra ny Antsiranana mbola maro ny taraina amin'ny délestage io tahaka zany ny Toamasina zay vao avy nandalovana Rivodoza mila ezaka be de be misy zavatra mety ny teneniko anao zay raha mijery anao zao ny teto-bolam-panjakana izay nanaovana loi de finance rectificative farany teo dia gaga ianao fa hatram'izay zany rehefa misy loi de finance dia ampidinina ny teto-bolam-panjakana de misy restriction budgétaire fa tamity tsy zay fa vao mainy tombo ny vola ampiasaina amin'ny enim-bolana faharoa ary tsy vitan'izay fa satria tsika zao mbola anatina état unitaire centralisé zay tiako marina zay satria resaka zay tsika rehefa avy eo de raha taloha 3,10% ny tahany vola amin'ny volam-panjakana ampiasainy ny vondrom-boka tsy ndrara-pahefanana ny
collectivité territoriale décentralisée dia am'ty zany orenjo LFR zao de miakatra 400 faingy 10 isanjato ezaka be dibe zany zay nataony fanjakana fa araky ny teneniko anao to misy koa ny zavatra tsara mbola tokony atsarainy ary nisan'zay ny gouvernance de l'état mbola betsaka ireo tsabatsabaka amy zavatra tsy tsokony tsabany amreo manam-pahefana isan-karazany ary indrindrandrindra za mahafantatra za manana ministra maro namako fa sahirana ny ministra am'le parachutage ataona tompona andraikitra ambony any anaty fanjakana samihafa any ka anika lasa sahirana le ministra satria re ohatra nay mitovy amina renina koa mitarika zanaganagana satria ny fitantanana ministera dia rarana ekipa raha olona tendrena avy ivelany le olona tendrena zany tsy redevable am'le ministre izy satria mahafantatra izy fa olona hafa ny nanendry anazy teo fa tsy le ministre dikan'zany tsy mipetraka le chaîne de commandement ao anatina ministera ka raha zay ny zavatra isa de kely zany ny fanantenana ny isina résultat fa io zany sotombako ny sain'ny mpitondra indrindra ny filohampanjakana Randrianirina Mikael sy ny premier ministre mba hijery manokana an'io fa avelao an'le ministre zany ny manendry ny mpiara-miasa aminazy fa azajabahana mba satria izy manana obligation de résultat tsika tsy afaka iandry elatsony raha ny zavatra nandalovan'ny firenena hatram'izay fa mila valy ny azo tsapaitanana atsika ary manana didy am'zany ny ministra tsirairay ny fitondrana atao anatin'izay fito volana zay nisy solombavam-bahoaka anankiray nametraka requête zay lavin'ny HCC moa zany ny fangatahany izy moa de laza fa tsy manara-dalàna zao fitondrana zao tsy manaraka lalam-pandrena zao fitondrana zao maromaro moa zany zavatra andresahany eo ihany koa lay misy mpikambana efatra eo anivon'ny HCC zay ano zany hoe misy poursuite judiciaire zany hita tazana atao anatin'izay vaovao isakanisan'ny songadina inona ny fandikanao an'izany inona marina zany tena zava-misy satria ty fitondrany tiana na sy tiana mila fitoniana raha tianao fanavozana tsika zao namana arinianja ao anatiny antsoina amin'ny teny frantsay hoe situation d'exception rehefa situation d'exception zany de tsy maintsy misy mesure exceptionnelle ary zay mesure exceptionnelle zay no niraisiny HCC tamin'ny faefatra amby folo ny volana oktobra 2020 sy 2020 nametrana an'izao fitondrana fanavozana zao nametrana ny roa miaramila reo hitondra ny tany sy ny fanjakana ka raha misy ny fitoriana hoe manaraka ny lalam-pandroetsy efa sarotra ny eritreretina hoe anaraka zato sanjato ny lalam-pandroetsy satria fa anatina mesure exceptionnelle atsika zao zany ny mikasika an'ireo mpikambana amin'ny HCC zay angatana fanenjena ireo dia mbola raha ohatranay antoko mandala ny soto amina républicaine zahay zany mbola tsy te hiady hevitra raha raha-pitsarana indrindra ka zavatra mbola ao anatin'le tsy ambaratelo ny fitsarana ny fanadiady zany eo anatin'ny secret de l'instruction avelao ny fitsarana aloha anao ny asany fa ny zavatra irinay fotsiny amin'ny mampanao politika anay dia mba tsy ho atao fitaovana politika ny fitsarana ka ninjena zay tsy mitovy hevitra fa raha misy kosa ny olona tsy nanara-dalàna de anjara ny fitsarana ny mampiatra ny lalàna anatin'izay koa ny tambazotra tserasera mafimafy any ataontsika hoe fanenjehana ny fitondrana ataon'ireo compte maro samihafa izay tsy fantatra moa zany avy aiza reny compte reny na hoe ny finoa teo aloha ihany ve mbola miketrika ny compte tahaka an'ireny miezaka mafy manaratsy an'le fitondram-panjakana hatramin'ny hoe misotro jus teny Boroahijanga de lasa tena polémique be tanteraka fivozan'le Facebook anazy inona tokony hitandremana ao anatin'ireny tsika moa zany no le zavatra rehetra ny ainana teto amin'ny firenena de tsika zany anatin'le atao hoe république bananière izy ny vazaha c'est le monde dans l'envers zay koa mbola fiteny azy koa amin'ny teny frantsay lakotsiny fa tsy haiko mandika zay amin'ny teny malagasy ka ny eto amitsika zany ny règle ndray zany manjary exception ny exception manjary règle raha mahita filoha pirenena mifanosona amin'ny vahoaka zany ianao mihinana brochette tsy tokony hiteraka polémique fa ny eto amitsika tsy zatra an'izay tsika natritra fotoana lavabe le mpitondra atsika mihebohebo eny ambony fiara mandeha eny izy ry de izy fa
ambony helikoptera, tsy mahita zay lalana simba, tsy mahalala an'izay réalité ny vahoaka, zay no mahazatra atsika hatram'izay. Ka raha vao misy zany zavatra zay zany mivelintsika fa règle. Ka raha vao misy zavatra mifanoitra am'izay hitatsika de mitsikeratsika. Ka ny fitsekerana zany a, io zany a zo ao anatina fanjakana républicaine sy démocratique. Zo io fa zany hoe misy fetrany. Sy ny démocratie koa tsy midika hoe anarchie, fa misy ny fetra zay tsy azo oarana zany, tsy azo atao eo amitsikera zay atao. Fa eto amitsika zany rehefa nisy ny fanerenana ataon'ny mpitondra teo aloha de tsisy sany kofoka fa de nataotra daholo. Fa ankehitriny zany nomena fahalalana de ohatrany hoe manararoatra tafahoatra koa ndraindray manao tsy fanao aza, ka manompa olona mihitsy ao anatin'ny tambazotra serasera ary zay tsy fanao amina tany républicaine. Regny zany a anaovany antsoavo, mila fitandremana satria atsika mbola ho resako anao rehefa avy eo a fa Madagasikara mbola tsy tena atao hoe tafiditra tanteraka ao anatiny atao hoe état nation. Mbola tsy tena ao anatiny atsika satria ny fandroenana ny firenena teto amitsika dia tany amin'ny taona 1957 tamin'ny 14 octobre 1958 rehefa nisafidy ny fanjakana républicaine atsika, nisafidy ny araka ho firenena anankiray. Zany hoe vao 70 taona latsaka de nisy ny fandroenana firenena nataon'ireo ray aman-dreny tamin'izany. Ankehitriny nefa de raha tsika mahita fa potika le zay fandroenana firenena zay. Zay leader fanilo manokana, ny anaran'ny leader fanilo dia libéralisme économique et action démocratique pour la reconstruction nationale. Fanarenana firenena. Tany amin'ny taona 1970 zay fa nitaky zany hoe tokony arenina le firenena. Reconstruction nationale. Androany atsika tsy miresaka reconstruction tsony fa miresaka refondation. Refondation zany hoe plus grave par rapport amin'ny zavatra niainana tamin'ny 92 ny zavatra iainantsika androany. Efa refondation. Le fototra mihitsy zany ny simba androany. Fa na reconstruction zay rindrina ihany no tokony namboarina. Fa androany ny fototra mihitsy le simba. Ka zay le tenenako hoe mila fitandremana eo amin'ny fanehoan-kevitra. Za miteny anao be dia be moako miteny am'izao hoe miverina ny fahaleovan-tena eny amin'ny 20 jona 10 zany. Satria Madagasikara talohan'ny fanjanahantany tsy mbola état nation. Nisy le fanjakana lehibe teto ny fanjakana atao hoe royaume de Madagascar. Fa io fanjakana io amin'ny ankapobeny de fanjakana merina. Merina no nitondra nafe ny telam-padimon'ny Madagasikara fa koatran'izay nisy mbola fanjakana naleo tena be dia be teto. Koatran'ireo tany zay efa azon'ny Frantsay tokany Nosy be, Sainte Marie sy ny tapany avaratra amin'ny manodidina ny Antsiranana. Fa ny tena fandroenana firenena malagasy, fanjakana malagasy voalohany de ny fanjakana PSD. Ary ny 14 octobre tsy fetin'ny première république araka ny voizana azy am'izao. Fa ny première république de teraka ny fa 7 ny volana avril taona 7 zay vao promulgué ny constitution de la première république. Fa ny 14 octobre fête nationale. Satria io fandroenana ny firenena. Io ny firenena malagasy. Zay zany mbo tiako zaraina. Satria be dia be tsika manao dikavilana mampalahelo no miainao an'le izy fa vao mahay mamotika le izy fa tsy manatsara zavatra. Tao anatin'ny zay 7 volana izay ihany koa maromaro ny fivoahana nataon'ny filoha mpanjakana moa zany amin'izao fotoana izao ka nivelany. Tao anatin'ireny Andriamatoa Bala dia maro ny mpanakiana hoe mandany vola mpanjakana fotsiny inona no hitetezana firenena fa tsy ny fanavaozana no ataovy dia sy ny sisa ao anatin'izay rehetra zay. Misy koa moa milaza mihitsy hoe tsy tokony hanao soninina mihitsy aloha zao fitondram-panjakana zao na misy vola amigony ary ataony fitony anapininy avy any ivelany atsika. Tsy haiko hoe ahoana ny fandraisanao an'izay zany. Ya, averiko eto indray namana Arinianja fa za manokana sy ny antoko izay tariko leader fanilo dia tsy manana olona anatin'izao fitondram-panjakana misy zao. Zany hoe tsisy tombotsoa manokana rovana ao anatin'izao fitondram-panjakana zao zay. Fa ny zany resahanao hoe filoham-panjakana mivoaka ny ivelany dia fomba fanao n'aiza n'aiza eran-tany. Ary indrindra ka misy filoham-panjakana hafa manasa azy na misy fivoriana iraisam-pirenena dia tokony hatrehany dia makany izy dia fomba fanao zany zay.
ary ny volalany a de fomba efa ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana misy tetom-bola natokana ho an'ny fivoahan'ny folo rehefa mandeha izy ohatry zany amin'ny volan'ny présidence de la république. Misy miteny hoe hoy izy ianao hoe tsy tokony anao sonininina izy tsy tokony anao zao. Ny fifidianana mbola any amin'ny raha ny fandaminana ataontsika am'izao a de mbola any amin'ny volana oktobra 7 zany hoe octobre 2027. Mandrapatonga an'izay a dia ny fiainam-pirenena tsy maintsy mandeha. Ny filan'ny malagasy tsy maintsy ataonao zay ampandeha azy ara-dalàna satria zay ny andraikitrao rehefa mitantana fanjakana. Ka noho izany raha misy zavatra maika heverina fanatsara ny firenena dia didin'ny mpitondra no manao am'izany. Ka za manokana aloha de tsy misaka na raha zavatra tsara ny firenena. Fa ny antsika moa rehefa misy olona toerina de na amotika ny firenena azy le zavatra de satria zay ny tombotsoa manokana aloha ny tombotsoa iombonana. Fa ny tombotsoa iombonana no tokony mibaiko indrindra ny mpanao politika sahala aminay a, antoko politika sahala aminay a de ny tombotsoa iombonana foana zany no mibaiko. Fa ny filoham-panjakana raha ivoaka raha ohatra ka hitsangatsangana izy tondra ny zanany amin'ny vakansy afaka mitsikeratsika hoe fa tsy tokony hanao an'izay izy ao anatin'izao fahaseranana mianjady amin'ny firenena zao. Fa raha ohatra ka hoe visite de travail miteny frantsay hoe atona arak'asa amin'ny asany maha-filoham-panjakana azy no andehanana ny velany de veriko fa tsy tokony menatsiny izy fa voamay izy aporisina mba tsy hisy vety ny dienina andehanany tany zany fa zay hoe sanatria hoe mandehandeha fotsiny am'izao. Ka raha misy zay moa fifanarana hitany ho fampandrosoana Madagasikara de mifanohitra am'izay atao sasan'izay ny ataonay angamba atao lidera-fanidry fa de ny misaotra anazy am'izay asa andraikitra zay napetraka am'izay. Tiako fantanina mba tiako antanina am'izao alina zao hoe inona marina moa mampatonga an'le mpanao politika milaza an'le hoe tsy tokony hirotsaka fifidiana zany am'izay fifidianana manaraka zay nitondra ao anatin'izao fitondrana fanavozana zao. Inona mety mahatonga an'izay resaka zay ndre matombapao? Mahatonga an'izay resaka zay a dia satria le toe-tsain'le olona miresaka an'izay efa lasa lavitra any amin'ny vanim-potoana ny fifidianana. Efa any amin'ny vanim-potoana ny fifidianana izy miresaka androany anefa mbola tsisy tokony adevitra mikasika ny fifidianana. Mbola ela, mbola afaka ery-taona sy tapany atsika angambahitra anatin'ny fifidianana. Eto am'izao tontolo zao tsy misy an'izany hoe rehefa mitondra ny olona de tsy maintsy miala vao raha fa tonga ny fifidianana. Tsy misy lalàna an'izay fa tsy eto amitsika satria tsika malagasy tsy mahafehy lalàna tsony. Tsika tsy mahay manaja lalàna tsony. Leo miala volana fifidianana velontinao tena alohan'ny fifidianana ohatrany teo zao hoe 2 volana mialoha volazany lalam-panorenana am'izao tsy maintsy miala ny filoham-pirenena rehefa tonga ny fifidianana filoham-pirenena. De ny raha tsika nahita fa niala ngiandra rajoelina 2 volana saingy tsy nampiova ninninona teo amin'ny fizotrany fifidianana ny fialan'ny andra rajoelina fa vao maizana namafy n'le alabato tsy nanova satria nefa zay ny antony soroana mahatonga le hoe fialana 2 volana. Ka androany misy miresaka hoe tokony miala tsy tokony mandray anjara mpitondra am'izao amiko manokana tsy tokony zay ny adevitra fa ny adevitra androany de tokony hoe ahoana ny fomba anakanana ny tsy sy ny osoka tsony amina fifidianana alabato amina fifidianana. Ka na irotsaka ny mpitondra am'izao na tsy irotsaka zay no fepetra takina zany hoe tsisy tsony ny alabato amina fifidianana eto Madagasikara fa fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra no atao. Ka tsy sakanana hoe nitondra am'izao na tsy mitondra. Raha zay nge izy na nitondra taloha tsy tokony azy irotsaka satria nitondra taloha koa ne manana tombony raha mitamy ny olona mbola tsy nitondra sahala aminay satria efa nisy zavatra nataony izy ety nanaovana propaganda hoe za nanao an'izao za nanao an'izao za nanao an'izao. Tako zany koa ny mpitondra androany afaka miteny koa izy raha mirotsaka hoe za navita an'izao za navita an'izao za navita an'izao. Zay nefa tombony ho an'izay mitondra zay fa zay tsy sakana mihitsy hoe izy irotsaka na tsy irotsaka fa ataovy madio ny fifidianana. Zay ny fepetra takina any andafy nge tsy misy an'izany hoe mpitondra miala rehefa ho avy ny fifidianana fa mbola le mitondra io any no mitondra ministerany intérieur no mitondra. Tsika gasy tsy mahay manaja lalàna. Talotsika ny teny hoe ny intérieur no mangalabato. Le sorona tamin'ny intérieur no tantana fifidianana no mena seny mbola mitovy ihany.
zay le gasy tovy azy le sorona zao hoe nitike carburant de novaina carte fani fa mbola mitovy ihany ny fampiasan'ny gasy an'io mahazo 10% 20% ihany ny gasy ao anatin'le carte sy mitovy am'le taloha ihany tao chaque carburant ninona zany nalana eto mitoetsaina zany no tokony voalohany hoe zahtsika mba io atevitra be am'izao fotoana zao le resaka fédéralisme tsy fantatro hoe aviaiza no mipotra aloha zany izy io fa mitambazotra miresadresaky ny ololeny ianao ve pour ny fédéralisme ianao ve pour an'izao ao anatin'izay le izy ny fanontaniana tiako apetraka ao anatin'io hatramin'ny syndicat ny sinady naneo hevitra mihitsy ny makasika ny hoe fédéralisme tsy tokony mbola zay état unitaire ihany sisa hatramina syndicat lasa miresaka an'io zavatra io inona ny mampatonga an'izay ary inona marina mety ho didina misy ao anatin'izay resaka fédéralisme zay io resaka fivozana fédéralisme io namana arinianja zavatra vaovao io tany amin'ny taona 20 tany hoany 7 de efa nisy io adihevitra io ny alohany nanaovana ny repoblika voalohany fa tamberina koa io adihevitra io taty amin'ny taona 170 tompoko lamonjajona tam'izany no nitarika ny mouvement fédéraliste nitaky ny ametrana ny état fédéral teto Madagasikara ary tam'izany nisy fifandonana mihitsy nisy ainana foy tany Antsiranana tam'izany ohatra nafaty ny maître Koubesy reny tany Deko nisy koa teto Antananarivo teto Sonerano tamin'ny 31 mars 1992 nafaty ny tompoko la Gaston ary nitondra ratra ho an'ny tompoko lamonjajona zay nitiaraka tamin'ny fahafatesany taty amin'ny 12 septembre 1994 de io fitakina ny fédéralisme io ka androany zio mipoitra za manokana amin'ny mampanao politika ana sy indrindra mampandalina tantara ana de zavatra efa napoiziko izy io zany napoiziko izy satria raha nyresaka atsika zany hoe ny ordonnance 73 014 015 tamin'ny 36 mars 1973 zany nanamoana ny raha manantsoi ny ordonnance 62 076 ny 29 septembre 62 nametrahany Tsiranana n'le décentralisation budgétaire de resabe io fa nefa taty amin'ny taona 2000 de misy le lalàna 2004 007 zany hoe tamin'ny 26 juillet 2004 nanovana le budget de moyen ou budget de programme io zany karazana lalam-panorenana ny tetobola eto Madagasikara zany hoe constitution budgétaire io nefa zany dia vao mahay nanamafy an'le centralisation budgétaire dikany tato anatin'ny 20 taona dia nisy fiantraikany ratsy tany amin'ny faritra samihafa tany amin'ny faritany potika ny fiarikarena tany amin'ny faritany be de be na ny orinasa efa nisy tany amin'ny faritany ny rava de ny akabetsan'olona niakatra tety Antananarivo daholo mitady velon-tegna velona anazy zay no mahatonga ny olona indrindra ny olona any amin'ny faritany mitaky ny fédéralisme satria leony le centralisme de pouvoir izy ka za tsy manome tsiny an'ireo raha leo izy fa za zay mpanao politika amin'ny politika mantsy tsy hitondrana tendro-po ny fanaovana politika tsisy émotion tsy ampiasany émotion il y a peu de place pour le sentiment en politique izy nampianarina anay zay zany fa misy paramètre misy lafin-javatra maromaro araka ny voalazako teo aloha tsy maintsy jerena sy dinihina zany ka alohany anapa-kevitra fa tsika moa mbola tsy tonga ny fanandraisana fanapa-kevitra fa mbola ao anatiny adihevitra fa ny olona fa miresaka anatiny adihevitra ka zay adihevitra zay mihitsy no tiako sarenany mahavoaka malagasy ny adihevitra dia atao anatina fitoniana ao anatina fifanajana tanteraka ary ny zavatra inacceptable zavaza zavatra tsy azo atao indrindra dia ny fampidirana resaka fiaviana resaka foko ao anatina adihevitra efa niteneniko anao teo fa tsika mbola inachevé miteny vazaha mbola en voie de construction nationale mbola tsy tena firenena tanteraka hoe état nation moko fitena azy miteny frantsay tsika ka mbola mila mitandrina fa ho anay leader fanily manokana zahay zany raha amin'io adihevitra lalam-panorenana io de zay anisan'ny nampandany ny eny tamin'ny référendum constitutionnel tamin'ny 15 mars 1998 nametrahana ny province autonome
ary androany za mbola mijanona am'izay aloha fa amin'ny leader fanily matsy tsy za flo no manapaka samyreny na ny bureau national de coordination bureau national mpandrindra ny mpanapaka fa mbola miandry ny fanapahana amin'ny filakevim-pirenena na ny conseil national zay ho ataonay ny volana septembre ho avy io io no manomeny ay ny orientation générale zany io no manomeny ay ny orientation politique io zay vao miady hevitra mikasika an'io lalam-pandrenana io hoe mbola mijanona ao anatin'ny province autonome zay zahay resaka zavatra fa miankina amin'ny fanapakevitry ny filakevim-pirenena ny antoko amin'ny volana septembre. Eny ary fohifohy ny fotoanatsika mbola maro zatra tiana resahana Andriamatoa président Babala fa zay angambany aloha ny ataontsika hoe ny fiarahana androany be dia be zatra nentinao zay ary atao hoe misy ho tsakotsakoana tsara ety ampamarana ny fandaharana mena 3 minitra ianao amarana anazy. Ya amboalohany moa zany amin'ny araka ny voalazako farany teo mikasy zahay eo amin'ny leader fanilo anao filakevim-pirenena anao conseil national amin'ny volana septembre de fa mampita hafatra sahady am'ireo mpikambana leader fanilo enerana ny Madagasikara na ireo namana ny Europa satria misy koa ny leader fanilo any andafy zany mahitatsika koa ny any andafy mahitatsika ireo zao mba iomana amin'izay fiatrenan'izay filakevim-pirenena zay na conseil national. Faharoa manaraka an'izay za te hisitina ny sain'ny mpitondra hoe misy ny zavatra tsara ataonareo am'izao fa misy koa ny zavatra mila tsaraina rehefa mitondra ny manao ihany no mahazo tsikera fa noho zany de miangavy anareo matatesa tsikera ary masahy miady hevitra amina zavatra na de tsy amy tombontsoa anareo aza le izy satria zay ady hevitra zay amin'ny tany démocratique salamitsika dia tsy maintsy miady hevitra la démocratie c'est le débat aux intérêts français de farany angamba sitina ny voaka malagasy azy zany sitina sain'ny voaka malagasy iny areo mpampiasa ny tamasotra serasera mila mitandrina atsika zany amin'ny fanehoan-kevitra maro samihafa tsy sanatriny vava hoe zavatra ataotsika tsy voahevitra no teraka loza ho an'ity firenena ity indrindra ty fivoizatsika ny ty resaka fiaviana sy ara-poko tya mila fitandremana mafy io zany fa any malagasy anankiray any ary tsy misy fandrosoana raha tsy misy firaisam-pirenena zany hoe y a pas de développement sans solidarité nationale cohésion nationale ko dia mamerina ny fisaona nareo ato amin'ny Juming TV indrindra ianao namana Arimianja nanasanay fa zahay antoko politika de manana didy anazava ny saim-bahoaka zay ny éducation citoyenne zay ny adidinay tsy voatery amin'ny tombontsoanay averiko indray mandeha ho an'izay tsy nahita hatramin'ny voalohany fa ny leader fanily tsy ao anatin'ny fitondrana am'izao ary tsy manana toerana arovana ao anatin'izao fitondrana zao fa ny anay tombontsoa ombonana no mandeha lova ny tombontsoa manokana makasitraka makatelina atsika ny aino makasitraka nareo ato amin'ny Juming TV. Makasitraka anao président Ery Babala tamin'izay fitondrana ny faneho-kevitra teto amin'ny fandaharana izay nkasitrahantsika rehetrarehetra tany atokantrano tany fa memanakaiky zao ny fetim-pirenena mifankatiava ary malagasy mirary firaisan-kina mirary fanavaozana tontolo saraka ny tokony ho izy ho an'ny eto Madagasikara ho anatin'izay resaka rehetra izay ny fandaharana zoite niezaka ny hitondra fanazavana hitondra olona tahaka ny président Babala tahaka izao mahafeny sehatra politika sy ny sisa afaka mitondra sy manazava amin'izay voaka malagasy na marina ny tena iainantsika eto amin'ity firenena ity mba tsy handeha anjambany isika malagasy ao anatin'izay fa mba manana fahalalana manana atao hoe soro-dalana mazava zany ao anatin'izay fitondrana ny fanavozan'izay mandrapitava tompo plasy tompo vavy amin'ny herin'ny loto izao.